Ny faraka ambin'ny folo ny volana aogositra izao moa no hanomboka ny fanadinana an-tsoratra baccalauréat ho an'ireo skady teknika ary ny fahavalo ambin'ny folo ny volana aogositra kosa izany ho an'ireo skady ankapobeny sy fanohizan'ireo skady ara teknika izay fanadinana baccalauréat izay manana solotena hiatrika an'ity fanadinana ity ary ny eo anivon'ny akan'ny marenina ety 67 hectares. Efatra mianada ahitana telo vavy latokana ireo mpianatra eto amin'ny akany marenina 67 hectares no hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity. Izy ireo izay efa nombanina mifetry an'izany tao anatin'ny telo taona, izany hoe raha vao nahazo ny mari-pahaizana BEPC. Tahaka ny ankizy rehetra moa zany ny ankizy marenina dia efa nanomboka efa fotoana elaela no nanomanana izay fanadinana bac izay. Ary indrindra ny eto aminay manokana mety avy amin'izay fahasembanana ara-pianona izay dia tsapanay ny fahasahiranana ho azy ireo amin'ny fiatrehana izany hoe fanadinana izany. Dia raha ny anay eto manokana zany zao dia eo amin'ny telo taona eo izay dia efa manomboka manomana ny zareo sahaty amin'izany hoe nalabaka zany izany hoe vao afaka BEPC mihitsy izy dia efa ataonay izay eritreretany mandrakariva vao hoe afaka telo taona izy dia nalabaka ka ny fianarana rehetra sy ny toetsaina entina miatrika an'izay zany dia efa voaomana hatramin'izay telo taona izay. I Marina avy any Manjakandriana izay kilasy mandry eto amin'ny akany akama dia efa manao famerenandesona isan'andro. Ny taranja SVT no mbola mampanano sarotra azy. Efa niezaka mamezona foana izany izy nefa misy olona kely taranja matematika taratra izany da ndeha tonga tena hoe mbola atahorana izany so izao ny daholo université zany tena atahorana. Nakambana ao amin'ny sokajy série A2 avokoa ireto mpiadina ireto noho ny fahitana fa io sokajy io no metimety amin'izy ireo kokoa raha ny fari-pahaizan'izy ireo no jerena. Nisy mora fangatana nataon'ny sekoly izay nasofakataovana avy amin'ny fanjakana mba hanamorana ny fiatrehana ireto mpiadina ireto ny fanadinana dia ny tokony sy ny mpandika teny an-tanana alohany hanombohan'ny fanadinana sy ny fanokanana ny taratasy-panadinana izy ireo mba tsy hifangaro amin'ny besany maro.